fifaliana lehibe ho ahy ny manolotra ny arahaba ho anareo rehetra zay fa eopotitra ny fahitalavitra amty androandroany ity, ary mbola fifaliana lehibe ho ahy hatrany ihany ko ny anambara aminareo ny fahasoavana tian'Andriamanitra ho tanterahana eo amin'ny fiainanareo androany. Raha ny marimarina kokoa ngamba de hoe ny fahasoavana tian'Andriamanitra ho tanterahana eo amin'ny fiainanareo mandritry ny androm-piainanareo. Tsy zany mantsy fa io Andriamanitra tsy tompo zao rehetra izao io Andriamanitra zay nahary atsika zanak'olombelona io, raha ny hitako ao anaty ty baiboly ity sy ny zavatra efa nataony teo amiko dia babony foko, tena resy lahatra aho fa Andriamanitra tena tsara tokoa izy, ary Andriamanitra mpanao tsara. Eno ingeny voalazan'ny baiboly atao amin'ny Salamo fa 7:30 hoe 15 hoy ny antso zay ataony aminao androany: andramika izaho fa tsara Jehova, sambatra zay olona mialoka aminy. Andramika izaho fa tsara Jehova, sambatra ny olona mialoka aminy. Ary araky ny fanambarako taminareo teo fa na de ny tenako azy de tena babony foko, tena resy lahatra hoe tena tsara io Andriamanitra io. Ijoroko vavolombelona aminareo efapolo taona mahery kely zay no nanolorako ny fiainako ho an'Andriamanitra, ny nandraisako an Jesosy Kristy ho tompoko mpamonjy ahy, ary ny namelako azy hitoetra atao anatiko ho mpanjaka atao anatiko. Tany mboalohany mbola tsy nandray an Jesosy tam'izany dia toy ny mpanota rehetra, tena mpanota, niaina tamin'ny fiainana ratsy, niaina tamin'ny fahavetavetana, ary anisan'ny nafinaritra tam'izany fotoana zany ny nanompo sampy. Tantarako aminareo fa tsy mahandro mihitsy ny saiko hoe andeha voaky ny trano, andeha hanao zavatratsy na andeha hanao zavatra roa, ka hoe tsy nampiasa ny fanafody nalaina tany amin'ny dadarabe, everina fa mandro moa saiko tam'izany tena tsy mahandro mihitsy. Iretiko milaza aminareo hoe tena fiainako le izy, fa isorako any Andriamanitra, isorako ane izy fa tena nasehony ny fahatsarany teo amin'ny fiainako. Raha ny zavatra niainako no jerena de tsisy antony amonjen'Andriamanitra amin'ny fanahiko, tsisy antony andraisan'Andriamanitra ahy antanana, fa de zay le fahasoavana nasehony teo amiko ny fahatsarany. Tamin'ny andro anankiray tsy napoziko, tena tsy napoziko, de nisy olona joro vavolombelona tamiko mikaseny am Jesosy, nisy olona nitoroteny tamiko mikaseny am Jesosy, de tena zavamagaga tompoko izy ity tsy mieritreretiko mihitsy fa teony eo ihany de nisy fiatraikany tamiko zay fijorona vavolombelona sy zay toroteny fohy nataony tamiko zay. Teony eo ihany de tena niova daholo momba rehetra, tena niova arabaky teny. Nandray mandreny koa azy tam'izany de gaga fa naniny alaho izy fihinana azo any lahy, satria tsy hitany nanao ntaka fanaoko teo aloha fa tena hoe niova be toy ny atsimo savaratra. Zany no ilazako aminareo hoe tsara io Andriamanitra io. Ary mino aho fa matoy anareo afaka nahita androany nandrean'izao teny ambarako zao, dia tonga ihany koa ny fotoana anehoan'Andriamanitra ny fahatsarany eo aminao manokana, eo aminareo. Ny tompony hiasa tokoa atateraka an'izany, toy ny fampidirana ihany moa zay nambarako taminareo zay fa ny zavatra tena tiako resana aminareo androany, tiako entina aminareo de mikasiany amin'ny fanasitranana zay ataon'Andriamanitra, mikasina fanasitranana ataon'Andriamanitra. Zany mantsy fa tato ato efa taloha kely tao dia be debe reo mpanompon'Andriamanitra, be debe reo fiangonana no manambara sy milaza fa manasitranaN'Andriamanitra, manasitrana Jesosy. De manona zay indrindra dia apetrako aminareo fantanina hoe mino ve ianao na ianareo fa manasitrana tokoa Andriamanitra, manasitrana tokoa Jesosy.
Ary efa nahita ve masonao, masonareo, efa nahita olona nositran'Andriamanitra ve? Ary aminao manokana aminareo zay mahita amity androandroany ity, tena marina ve reny fijoroana vavolombelona ataon'ny olona ireny hoe narary tahako zao de sotran'Andriamanitra, narary to zao de sotran'Andriamanitra? Sa resa be fotsiny reny sy tantara fotsiny ve reny? Resaka aminareo kaseny am'izay indrindra aho, ka tiako anareo iainy tsara zao fanazavana etiko zao zay mifototra amin'ny alalan'ity baiboly ity, mba tsy irorosainy etsony ianao, mba tsy vozogozo etsony mombanao, fa tena anana zay iorenanao ianao, anana zay tena ijoroanao ianao. Andao tsika maky baiboly atao amin'ny salamy 7 de ny 7 vaketsika. Elo tsara izy voasoratra hoe zay mamela ny eloko rehetra, zay manasitrana ny aretinao rehetra. Asin'ny apôstôly ndray 10 de vaketsika ny 9:30. Ny am Jesosy zay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masasiny hery, sady nandendeha nanao soa sy nasitrana zay rehetra azo ny herin'ny devoly satria Andriamanitra nomba azy. Avy amin'ny alalan'izay teny sotra maso vakin'izay zany no hitondrako le fampianarana kasiny amin'ny fanasitranana zay resan'ny olona maro am'izao vaninandro zao. Ny dikan'ireo teny vakinareo tompoko de izao: manasitrana ny marary tokoa ny tompo Andriamanitra. Efa hatramin'ny taloha ela be tany no nanasitrana ny marary ny tompo Andriamanitra tsy to lay Andriamanitra nahary an'izao rehetra izao. Any ohatra anankiray ao zay voalaza sy voatantara ao anaty baiboly ity, ao amin'ny Isaia 7:30 de misy tantarana lehilahy anankiray, Ezekia no anarana. Narary ity lehilahy atao hoe Ezekia ity, marina fa mpanjaka izy tam'izany. Ary ny aretina nazo azy de aretina zay hitondra azy ho amin'ny fahafatesana. De ndray andro niantso an'i Isaia mpaminany Andriamanitra hoe ry Isaia, avianao ity irako ho any amin'ny Ezekia, de lazao amin'ny lehilahy io fa afaty azy io aretina mahazo azy io. Satria Ezekia tam'izany mantsy de tena nanao zay azo atao mihitsy, ny ankavanana mba hitady fanasitranana ho an'ny tenana. De hoy Andriamanitra hoe irako Ezekia ilaza marina am'ty lehilahy ity fa afaty azy io aretina mahazo azy io. De tonga tany tokoa Isaia mpaminany miresaka tamin'ny Ezekia hoe Ezekia, araky ny afatra nomen'Andriamanitra dia afaty anao io aretina mahazo anao io. Raha vao nandre an'izany anefa Ezekia dia tsy ny olona ny fony sy ny sainy hoe sotra Andriamanitra fa zay zany ny anjarako, zay zany lahatra mikasiny amin'ny fiainako, ho faty azy zany. Fa ina natao ty lehilahy ity? Lasa izy nandoalika nanandrifindrindrina de nivavaka tamin'Andriamanitra, nitomany tena nitomany, nitarana tena nitarainy. De akory tompoko ny zavatra lehibe sy magaga? Fa marina fa efa voalahitr'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra, ary efa fantatr'Andriamanitra araky ny voasotro amin'ny bokiny fa afaty an'i Ezekia io aretina mahazo azy io. Fa no le vavaka nataon'i Ezekia, no le ranomasina, no le fitaraina fatratra de namindra fo Andriamanitra, ary de nanapa-kevitra ndray Andriamanitra fa hositranina Ezekia. De niantso an'i Isaia mpaminany ray Andriamanitra aveo, ry Isaia mpaminany, avianao aty irako ho any amin'ny Ezekia indray. De zao no lazainao aminy, zao tantaranao aminy: efa hita kosa izy ny ranomasinao, efa eko kosa izy ny fitarenanao. No zany io aretina zay mahazo anao io ry Ezekia, tantara ho aminy zany ry Isaia mpaminany fa hositraniko, hoe soroko aminy io aretina io. Ary tsy vitany hoe hositraniko fotsiny izy, na hoe hosorona amin'ny fotsiny aretina, fa ho apiko 5 taona ny andro iainany eto ambony tany ity. Ary ambony zany amin'ny alalany dia mbola amonjy anty firenena misy azy ity ao.
de nambaran'Andriamanitra nambarany Isaia mpaminany tamin'ny Ezeka moa zany afatr'Andriamanitra zany de akory zavamagaga fa sitrana somatsara Ezeka. Sitrana somatsara Ezeka. Andoko efa kitsika ny voalazy Isaia toko fa 20 manomboka amin'ny 1 ary tam'izany andro zany de narasaky maty Ezeka ary Isaia mpaminany zany Amozy nakao aminy ka laza taminy hoe zao lazainy Jehova afary ny akonanao fa ho faty anao fa tsy ho velona. De nitodika nakany mirindriny Ezeka ka nivavaka tamy Jehova ary Jehova hoe Jehova engany ka hotsarovanao no nandehanako teo ratreanao tamin'ny fahamarinana sy tamin'ny foko rehetra ary nanaovako zay tsara eo masonao de nitomany mafy dia mafy izy. De toka tamin'ny Isaia ny teny Jehova nanao hoe mandehana ka lazao amin'ny Ezeka hoe zao no lazainy Jehova Andriamanitra Davida rainao efa noenoko ny fitarainanao ary efa hitako ny ranomasonao hidro apiko 12 taona ny andronao sady amonjanao sy ity tanàna ity amin'ny tanàna fa mpanjakany Asiria ao ary aro ity tanàna ity aho. Zay zany ny voasoratra. Mbola tena mpanasitrany marary io Andriamanitra tsy to zay tantarako aminao io ry havana malala. Fa tateoriny indray de zao ny zavatra nitranga nataon'Andriamanitra fomba fanao mihitsy ny fanasitrana ny marary, nataony antondra zay ngamba ny olazana azy taloha mantsy tsy ndraindray ihany izy manasitrana fa tateorina ho ia de nataon'Andriamanitra fomba fanao mihitsy ny fanasitrana ny marary, nataony antondra zany no antony natonga an'Andriamanitra nandray fanapa-kevitra hoe ampidiniko any ambony tany Jesosy Kristy zanako, omeko zanak'olombelona Jesosy Kristy zanako. Ny tena lara-pamena amin'Andriamanitra aloha tam'izany de ny amonjy ny fanatsika, ny amela ny eloka vitatsika, ny mba hananatsika fiaina mandrakizay rehefa mandao anty tany ity isika. Fa ny isan'ny zavatra kretiana lehibe tamin'Andriamanitra de ity ny anasitra ny marary rehetra na iza olombelona ka marary ary ny anafaka azy rehetra azo ny herin'ny devoly mpitondra retina na azo ny herin'ny devoly mahafarofy. Zany nge dikan'ilay Asina Apôstôly 10:7 lay lovakina tiary aloha ahoana voasoratra ny am Jesosy zay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masasy ny hery ka mandehandeha manao soa manasitrana ny marary manafaka ny olona rehetra zay azo ny herin'ny devoly satria Andriamanitra nomba azy. Ary eto ihany koa de mametraka fantanina aminareo hoe ary efa mba voadinika fe ny voalaza amin'ny testamenta vaovao indrindrindrindra ny voalaza ao amin'ny filazantsara Matio, Marka, Luka, John fa araky ny voasoratra ao nataiza ny toerana nandehanan Jesosy na ny toerana nisan'i Jesosy natao amin'ny tanàn-dehibe na tany amin'ny tanànany daolo be de inona ny tranga na nasitrana ny marary hatrany hatrany Jesosy Kristy, nanafaka andreo olona zay azo ny herin'ny famisaviana Jesosy Kristy ary tsy nisy aretina na manaona sy manahoana ny herin'izany aretina zany ka hoe tsy haino sitranina na hoe tsy vitany ny nanasitrana fa tena arabaky teny nositranyny avokoa ny marary rehetra. Ary hitako anaty ty baiboly ity azy olona tsy nieritreritra ny hoe azo fanasitrana avy amin'Andriamanitra akory izy no nahazo fanasitranana avy tamin'Andriamanitra tamin'ny alalany hetsika magaga natao Jesosy Kristy tam'izany andro zany. Andoko vakiko aminareo ny voalazan'ny baiboly entiko milaza hoe tsy nisy aretina tsy nisotran'i Jesosy satria efa nataon'Andriamanitra fomba fanao mihitsy le manasitrana ary nataon'Andriamanitra antondra fakitsika ny Matthieu 10:12 zao mivoalaza Matthieu 10:12 de manomboka amin'ny 9:20 ary aniala teo Jesosy de nakany amoron'ny ranomasiny Galilea izy ary niakatra nakeo an-tendrombohitra izy ka nipetraka teo ary nisy vahoaka betsaka nakeo aminy nitondra ny mandringy, ny jamba, ny mona, ny klemaina sy ny maro hafa koa ka nametraka azy teo akaiky ny tongotry Jesosy de nasitrana azy izy ka de talanjona ny vahoaka raha nahita ny mona ny teny, ny klemaina sitrana, ny mandringy afaka ary ny jamba mahiratra
de nakalazan'Andriamanitra ny Israely izy. Zany zavatra nitranga riavana tamin'ny fotoan'andro nandalovan'i Jesosy tety ambony tany. Ary ndray mandeha zany sy lehilahy anankiray somary nisalasala ihany izy hoe afaka nasitrana ve Jesosy sa tsy afaka nasitrana? Voalaza zany eo Matthieu 9 boka io lehilahy io de miantsoantso izy. Jesosy re lavitra ery izy tena ny ety de hoy izy tompoko raha mety anao de mahay manadio raha mety. Ka Jesosy niteny hoe tsy mety tsy fanaoko zany tsy vitako zany. Fa hono Jesosy mety aho madiova ianao. Niaraka tam'izay tonga de niala tamin'ny raha lehilahy nieretina boka de sitrana somatsara raha lehilahy. De zao ihany koa tompoko hatramin'ny andron'ireo apôstôly de mbola nitoy za ny asa fanasitranana sy ny asa fanafahana ny olona zay azo ny herin'ny devoly mpitondra aretiny izany. Hatramin'ny andron'ireo apôstôly zay marina etona fa Jesosy tamin'io efa tsy tety ambony tany itsony fa efa napiakarina ho any an-danitra, efa niakatra ho any an-danitra. De inona zava-mahagaga nitranga tena matalanjona fa mbola nitohizan'Andriamanitra ny fanasitrana ny marary, mbola nataony fomba fanao ny fanasitrana ny marary, mbola nataony antony asa mihitsy. Fa saingy reo apôstôly zay nazo fampifanana manokana tamin'i Jesosy, nazo fampianarana manokana tamin'i Jesosy, nazo fahefana manokana tamin'i Jesosy, reo ndray no nataon'Andriamanitra fitaovana ho fanasitrana ny marary. Ary de maro be mihitsy ireo marary sitrana tamin'izany andro zany andoko efa kitsika ny voalazo amin'ny asa apôstôly 5 asan'ny apôstôly 5 de fakitsika manomboka amin'ny 12 zao ny voalazo ao asa apôstôly 5 fakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny tanan'ny apôstôly no nanaovana famantarana sy fagagana maro teo amin'ny vahoaka 12 ka de nentina teny an-dalambe aza ny marary ka napetra ny teny ambony farafara sy fandrina mba isy ho azo ny tandidy amin'ny Petera ay raha mandalo izy 12. Ary ny olona maro afy tamin'ny votra manodidina ny Jerosalema de nivory koa nitondra ny marary sy zay nampahorian'ny fanamaloto de sitrana avokoa ireny. Mazava be mihitsy voasoratra. Reo apôstôly moa izy olombelona tahaka antsika rehetra ihany zareo reo, fa de hoe nomen'Andriamanitra fahefana, nosoran'Andriamanitra manokana mba ho fitaovana ampelantan'Andriamanitra hitondra fanasitrana ho an'ny marary, hitondra fanafahana andreo olona zay azo ny herin'ny devoly mpitondra aretina na hoe azo ny herin'ny devoly mafarofy. Zany rehetra zany riavana malala de mbola manamafy amintsika rehetra fa manasitrana ny marary tokoa ny tompandriamanitra tsy tofo. Ary hatramin'izao vaninandro misy atsika zao de mbola mitohy zany asa fanasitranana ny marary zany. Nametraka fantaniana moa atary aloha hoe mino ve ianao na ianareo fa manasitrana ny marary tokoa ny tompandriamanitra. Ary efa nahita olona narary tokoa ve ianao na ianareo hoe sitrana hoe tena sitranin'Andriamanitra mivantana ny valiny de zao amafisiko le teniko teo hoe manasitrana tokoa ny tompandriamanitra tsy tofo. Ary mpanasitrana izy hatramin'izao taonjato faraika amby 20 taona rifatelo misy atsika izao. Izy mantsy no ambara amin'ny baiboly fa tsy miova omaly anio ary mandrakizay, tsy miova Andriamanitra ray, tsy miova Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra, tsy miova ny fanahy masina, ary tsy miova takizay ihany koa ny programan'Andriamanitra mikasika ny amin'ny fanasitranana ny marary, mikasika ny amin'ny fanafanandreo olona azo ny herin'ny devoly mpitondra aretina na azo ny herin'ny devoly mahafarofy. Tsy miova zany. Noho izany milaza vaovao mahafaly aminao aho. Ahita sy andreo olona sitrana ianao amin'ny androandroany ity, satria hivavako any marary aho amin'ny melony amaranako ny fantarana androany. Ary tsy hoe ahita sy andreo olona hidova volomelona ianao hoe sitranao taorina vavaka zay nataon'le mpanompon'Andriamanitra, fa ianao mihitsy no iriko ho sitrana raha toka marary ianao, raha toka misy aretina avatatenanao na manao sy manaoana ny herin'io aretina io. Mbola manasitrana manaka kehitriny
mitompo Andriamanitra tsy to mbola manasitrana arak'izay voalaza n'ity baiboly ity Jesosy Kristy le zanak'Andriamanitra maty ho antsika zanak'olombelona teo ambony azo fijaliana itsolo vavolombelona aminareo ndre mandeha nisy tovavy anankiray zay nanantonahy ny eo tamiko ny tantara olana izy dia aretina zay aretina tsy sitra ny fanafodintsony aretina mampamoy fo tsy zany mantsy fa narary ny kibony vehivavy io tao anatin'ny kibony teo narary de nanatiny dokotera izy nanatiny hôpitaly marimarina kokoa de rehefa natao ny fitiliana ny fizahana rehetra de zao ny teny lay dokotera tao amin'ny hôpitaly maloto ny tranonjaza misy rano mitongilana ko ny tranonjaza ary ny vaolana ny amin'io dia ianao didina tena mafy tamina zany fa nisy tena mafy de hoe olo dokotera fa tsara aloha ny afantaranao ry kalakely fa olona fandidina de tsy teraka etsony ianao moa fa manambady tsy mbola manambady fa ho atao mariazy afaka volana vitsivitsy de tsy teraka tsony ianao olona fandidina mafy tamin'izany raisa mitoerany fa enjany zany de lasa izy niova hôpitaly anankiray de mbola mitovy an'izay anko ny teniny le dokotera atao amin'ny hôpitaly anankiray de mbola miova hôpitaly fantelina izy de mbola mitovy am'izany anko verefitra izy de niona tamiko izy ndray andro tantaran'izany problème izany de ina moa ny nataoko mpanompon'Andriamanitra toriteny taminy nampafantatra azy ny amin'io Andriamanitra manasitrana ny am' Jesosy Kristy zay tsy miova masy an'io ary mandrakizay de aveo mivavaka ho azy de akory tompoko ny zava-magaga nataon'Andriamanitra fa tena mbola manasitrana tokoa Andriamanitra de niverina tamin'ny hôpitaly anankiray nandehanany voalohany izy mbanao contrôle akory zava-magaga tompoko fa nadio ny tranonjaza ary tsy nitongilany itsony ny tranonjaza gaga hatramin'le dokotera gaga de zay de mbola nandeha hôpitaly faharoa ndray izy mbola tia fantatra marina de mitovy an'izay ko teny tany amin'ny hôpitaly faharoa de sidra ny somatsara izy de afaka niteraka somatsara izy mpino kristiano fiangonana endreketako ao amin'ny fiangonana refy androra kely zareo am'izao fotoana zao satria vitany mariaziny taorina kely tao zany rehetrarehetra zany de mana mafy amitsika fa mbola manasitrana Andriamanitra mbola manafaka ny olona azy ny herin'ny devoly mpitondra aretina Jesosy Kristy satria izy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay fa zao ihany ko azon'Andriamanitra sitranina ny firenena anankiray resy ohatra hoe ity firenena malagasy misy antsika ity atao hoe marary moa ny firenena anankiray raha ohatra ka vahoaka ao am'le firenena de ao anatin'ny olana sy mifantrana mandavataona raha ohatra ka ny vahoaka ao am'le firenena de mbola miaina ao anatin'ny tebiteby sy ny tahotra noho ny tsy filaminana sy ny tsy fandripalemana atao hoe marary ny firenena anankiray raha ohatra ka ny akamaroany vahoaka ao dia mitoky am'ny sampy mitoky amin'ny aody mitoky amin'ny dadarabe ohatra mitoky amin'ny fanany maty any amin'ny fasana ohatra atao hoe marary ny firenena anankiray raha ohatra ka tena mola manjaka ao ny kolokolo ohatra na hoe betsaka ny tsy fahamarinana misy amin'ny vahoaka amin'ny akapeny de zao ny teniko efa lobava Andriamanitra fa tsy ny tenan'ny olona ihany no azo sitranina raha marary fa ny firenena misy atsika ihany ko azon'Andriamanitra sitranina raha ohatra ka marary ary tena marary tokoa ty firenentsika ity ka vaovao mafaly zay mbarako zay de hoe ahoana ary no atao mba tonga ty firenena malagasy misy atsika ity ho sitranin'Andriamanitra voalohany mila miverina amin'Andriamanitra lay tompony zao rehetra zao le nary atsika zanak'olombelona isika malagasy rehetra tsy misy avana mila miverina amin'Andriamanitra isika ary mila togasaina fa marary ty firenena misy atsika ity ary mila togasaina hoe ny vaholana ao an'ity firenena ity de tsy ranona na ranona fa ny vahoaka ao aminy
ka de miantso atsika ho anapa-kevitra niverina amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana Jesosy Kristy. Jesosy no ambaran'ny Baiboly fa efa nomen'Andriamanitra atsika, efa maty teo ambony hazo fijaliana, efa nandatsaka ny rano teo ambony hazo fijaliana. Izy no lala tokana afan'Andriamanitra mamonjy ny fanahintsika mba tsy ho very mandrakizay fa kosa ny anana fiaina mandrakizay miaraka amin'Andriamanitra. Izy no lala tokana afan'Andriamanitra mitratsitra amin'ity firenena ity ho fanasitranana an'izao firenena misy atsika zay marary zao. Raha manapa-kevitra ho an'i Jesosy isika ary mampandroso an'i Jesosy ao anaty, de zany no ataon'Andriamanitra eto amin'ity firenena malagasy misy atsika ity. Ankoatran'izany, mila manapa-kevitra isika miala amin'ny ratsy rehetra, miala amin'ny fahotana rehetra, miala amin'ny adalana rehetra, miala amin'ny zavatra tsaraka sitrapon'Andriamanitra rehetra ny iainana hatramin'izay. Tantara faharoa toko fa 7:24 ange milaza fa raha iverina amin'Andriamanitra isika de hositran'Andriamanitra ny tanitsika. Teny efa nataon'Andriamanitra izany ary voasoratra ao anatin'ity Baiboly ity izany teny izany. Ary farany ho antsika kristianina rehetra de tena antsona ampitiavana mpanompon'Andriamanitra ny miantso. Andao iraisaina fa ilain'Andriamanitra ihany koa zany. Iraisaintsika ifampitantana iaraka ivavaka ano fifonana ho an'ity Madagasikara ity, iaraka ivavaka ifona ho an'ny mponina rehetra eto Madagasikara. Ny fifonana ataotsika io de raisin'Andriamanitra ho zava-dehibe, ka na inona mety hoe fatizeran'Andriamanitra noho ny fiaina malagasy amin'ny ankapobeny zay ratsy. Rehefa tika kristiana no raisaina fa tsy hoe mitsitokotoko na hoe fanipaka toy ny valalakarona, fa raisaina iaraka ivavaka ho an'izao firenena malagasy zao, de mindra fo amin'ny Madagasikara Andriamanitra, amela eloka ny Madagasikara Andriamanitra, ary ho tanteran'Andriamanitra lay voalaza ato amin'ny tantara faharoa hoy ao toko fa 7:24 fa hositraniko ny taninao, hositraniko i Andriamanitra ny taninao. Ain'Andriamanitra atao zany, ain'Andriamanitra tanterahany zany, ka dera sy niatsa ary nyvoninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Ivavaka tsika am'izao fotoana zao, ivavaka ho anareo zay marary eo, ary ivavaka iaraka tsika ho an'ity firenena malagasy misy antsika ity. Apetrao amin'ny fonao tananao, na apetrao am'izay faritra misy marary anao tananao, fa ahita fanasitrana ianao, azo fanasitrana ianao, ary ho afaka tokoa ianao, ho vonjena tokoa ianao, ary Madagasikara dia lasa firenena vaovao vavatsika. Ry Andriamanitra io, ry ilay izy hatrizay ko mandrakizay, misaotra anao zahay amin'ny anaran'i Jesosy fa tia anay rehetra ianao. Zany no antony na tonga an'izao fandaran'izao ny sofinay. Koa de mifona aminao Andriamanitra ho an'ny vahoaka malagasy rehetra tsy misy avahana, mifona aminao ho an'ireo olona zay marary, mba tsy rorosainy intsony izy na isalasala hoe manasitra sa tsy manasitra ny ho Andriamanitra io, fa mba tena iny ny olona androany tena iaiky fa manasitra ny ianao Andriamanitra io, manafaka ny aretina maso ny olona ianao Andriamanitra io. Ary amin'ny anaran'i Jesosy mandidy ny aretina rehetra ao, ireo aretina zay misy amin'ny tenany olona, didiko amin'ny anaran'i Jesosy miala, sitrako amin'ny anaran'i Jesosy ny olona rehetra zay marary tsy misy avahana io, amin'ny anaran'i Jesosy stranona marary hatrana tapidoka hatrana paladi. Ary mivavaka aminao zahay kristianina rehetra manerana Madagasikara, manerana ty zao tontolo zao ty, ifona ho an'ny malagasy, ifona ho an'ny firenenay, ifona ho Madagasikara, mba ho aminay ny famindrapona ho Andriamanitra. Ka na de marary ary ty firenena ity, ho sitrana izy amin'ny taona 24 ity, ho sitrana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ho avana ho amin'ny firenena rehetra misy eto ambony tany ny Madagasikara, ho sitrana izy ka ho tonga firenena vaovao Madagasikara, firenena zay misy ny fiadanana avy any aminao Andriamanitra Madagasikara. Misaotra anao zahay ry Andriamanitra io, amin'ny anaran'i Jesosy, misaotra Tompo, amen. Zay moa zany ny afatra netiko anareo androany, ka de mirary ny fahasoavan'Andriamanitra mba ho aminareo tsiraray avy. Raha ifandray koa moa inareo de voasoratra eo ny telefônina ahafahanareo miantso atompoko. Raso manao veloma tompoko.